tabatsika rehetra manaraka ny météo amin'izao farany herinandro mahafinaritra izao. Idirantsika ny toetrantsika ho an'ny rapiso raha ny sary azahoan'ny isaka-bolana anazy dia azo antoka fa ny anticyclone indray no manjaka ato atsimon'i Madagasikara raha arak'izao hitantsika izao. Ankoatr'izay toetrandro zany ny orana amin'ny ilany atsinanan'ny nosy sy ny erikerika aty amin'ny ilany atsinanan'ny atitany aty, ny tapany andrefa ny nosy ihany dia ho maina tanteraka ny andro ho an'ny ankapobeny. Raha idirana amin'ny atsipiriany ny mety ho toetrandro zany ho an'ny rapiso maraina dia ahitantsika orana malefaka miatoato ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny nosy, Savady, Anana, Lanjorofo, hitatra aty amin'ny faritra Ivato Fitonany. Ny faritra loatra mangoro ahitantsika herika vao maraina, ilany atsinanany atitany ihany koa dia mety ahitana an'izay fa ny azo antoka aloha dia tena anjomona tanteraka ny andro an'ny rapiso zany aty amin'ny ilany atsinanany Analamanga, Vakinakaratra, Itasy ary aty amin'ny faritry ny Amoromanisy Hotomatsiatra. Ny vina ho an'ny rapiso tolakandro kosa indray itoetrany ny orana miatoato amin'iny ilany atsinanany nosy izay mety hitatra aty amin'ny faritry ny Atsimo Atsinanana sy Taolanaro aty zany zay ho an'ny rapiso. Ny ilany atsinanany atitany ihany koa dia mbola ahitantsika ambiandraona be matevina zany ho an'ny rapiso izay mety arahana herika ihany koa ny faritra sasany indraindray. Ny ilany andrefan'ny nosy moa zany maina tanteraka ny andro ankapobeny. Ny maripana voavinavina ho an'ny rapiso maraina dia ny any amin'ny faritra Vakinakaratra no ambany indrindra satria dia ahitana hatrany amin'ny 8 degré Celsius. Ny aty amin'ny atsimo andrefana aty ihany koa ahitana vidinana be ny maripana satria mahatratra aty amin'ny 10 degré zany ho an'ny rapiso maraina. Ny maripana voavinavina ho an'ny rapiso toandro kosa zany hoe ny mafana zany dia any amin'ny faritra ny Alalava aloha mbola ahitantsika eo amin'ny 30 degré. Fa raha ny aty amin'ny faritra ny ampovoantany no asiana resaka dia ahitana vidinana tanteraka zany maripana ambony indrindra satria raha teo amin'ny 20 degré zay tamin'ny omaly izy io hitantsika tombanana hidina hatrany amin'ny 20 degré ary mety ahitana 19 degré ny faritra sasany ohatra hoe aty amin'ny manodidina ny Vakinakaratra sy Vatolampy aty zany ho an'ny rapiso. Ny morotsiraka andrefana saika mbola mafana ny andro satria mety eo amin'ny 30 degré eo ny maripana ambony indrindra. Ireo tanan-dehibe ivelan'ny Madagasikara kosa indray ahitantsika eo an-tsarivaona rankotrika any Bangkok ibalika tanteraka masoandro any Johannesburg, ny Mirana sy ny masoandro Paris, Milan ary Nairobi. Ireo nosy manodidina Madagasikara ahitantsika eo an-tsarivaona malefaka ny any Seychelles, andraona tanteraka ny andro any Maurice ary ibalika ny masoandro La Réunion izay mety mila lovandraona kely any Comores. Izay no mahasaka azy naroso fa dia mirasoa amin'izao farany herinandro izao. Veloma tompoko.